folo so arivo izao raha ao tokantrano ianao dia faly be mihitsy zay miaraka aminao satria ianao tokantrano izay mitsidika anao sady miasa zay no mandray karama ianao nefa tsy miasa mandray karama dia mifaly be zay dia mianakana dia mahasotomana dia andray ny mpanakanto manaraka tsika dia tsy zany fa Mr Sayda salama daholo averina ny fiarabanana evan'ny raba teo le teo mantsy any ny raba ao ana fa zao miaraba ho an'ny vahoaka amizay vahoaka malagasy tsy vakivolo naiza misy anareo io Mr Sayda manerana ny nosy marina ohatrany amin'ny tekozy ohatra hoe bola tsara koso any amin'ny tanàna koso korle koso laty ndao fa misy clip kely zay aloha andao raha antsika kely misy zao raha tsy diso clip zany io clip tsy maintsy courage zay nolaza ho anazy apela tanàna no avy tsy maintsy courage zay nolaza ho anazy apela tanàna no avy kulay tumpoko vavy samy mbaravo samy mafaly aza makivy manaiky lavo atovy atsainatsika courage tapaka andrano tapaka anjiro fenao malagasy reveo majiro fenao fa mifiainanao alaviro zay tsara sy masalama fikiro dairo mitsikitsiky tolikiliky zarao avarina ny agama efa misy Sayda stitrekoty no manafana ny atao tanàna aleo aviny orana fa tsy atahorana andizana zay courage jamais zay kivy mapirara kivy ny fianana fa courage alefa mituto 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 alefa firmama alefa mituto alefa mituto alefa mituto azanita turitsika fandao anditsika samanakory odoye zaza mavitrika jamais mingitrika ty miala voly odoye mifakatiava de mifanasoava osizony tolo sa odoye dia volakolava masoandro anazava mamara mizany sa odoye enganetsika samotafito ze malagasy manatsisa fito na omakanana na mosakikyo courage na o aziotsikitsika panao fifapahana na mipanoty panany fety na panany foty fiainana masany efa rotroto selekta gody alefa mitoto aro mitsikitsiki tolikiliky zarao avarina ny agama efa misy Sayda stitrekoty no manafana ny atao tanàna aleo aviny orana fa tsy atahorana andizana zay courage jamais zay kivy mapirara kivy ny fiainana fa mafinaritra dia mafinaritra izy ary tena mpanakanto daholo ny vahintsika entony na ny anankiray na ny anankiray ary afaka miara-miasaka izy am'rahalahy sa tsy afaka miara-miasa décorny clipny lery sady tiako be le texte na le lohahevitra décor le teo iny anankiray teo iny misy eo ambanin'ny gradin iny satria eo fametrahako tomobile rehefa misy grande braderie hitanao tsara le dia satria misy grande braderie efa avy eo dia vahintsika manaraka eo grande braderie fa iresaka Mr Sayda aloha tsika vetivety Mr Sayda ahoana tsara moa zany ny tena gadon'le hira ohatrany tonga le izy dia tena tonga dia ohatran na efa nona ara dia ohatrany tonga dia eny inray iny zao satria maro moa zany le izy fa inray iny ny safidy manokana mihitsy iny le momba ataony any hoe gadona somary mihetsiketsika izy ohatrany dancehall ihany fa manakaiky style européenne kokoa zany ny raha naniasa tamin'ny DJ Gouty izy iny zay pikosika anisan'ny fatataza eto Madagasikara ohatrohatran'ireny ny gadona ataoko a sy misy koa gadona mety hoe milamina kokoa fa ny tsy gadona loatra angamba raha miresaka Mr Sayda fa lohahevitra sy texte soratra sy lohahevitra zany tena izy fa tsy gadona loatra zany hoe tena marina zany ao anatin'ilay tononkira zany tena vetikevitra ao amin'ny tononkira zany ao misy an'le hevitra voizina satria ohatrany teo zao iny zao andizany olona anatina alim-pandizana ohatra efa ny zavatra resahako anatin'le izy dia ho an'ny malagasy mihitsy hoe misy fatapahan-jiro fatapahana rano misy ohatra zao no mahazo atsika nefa azo andizany zany lohahevitra zany ambonina gadona mihetsika miasaka antaniko Sayda hoe inona ny anton'le safidy hoe Mr Sayda sa misy madame Sayda ve any aka madame Sayda na misy raha fa Mr Sayda aloha efa teo foana fa lisy Sayda tamin'ny voaloha Sayda Omara moa zany hoe tamin'ny mbola talo bebe kely dia avy eo afezina hoe Sayda
le misia raisin'olona be da be zao miazana mister misia tsy haiko inona daholo mety filaza azy fa misie le izy fa le izy koa hoe MR zay fanafoezana ny anarako ihany ny prénom miresaka an'izay antsika le raha namany ty manko ny raha nianatra taminay tamin'ny mbola kely de gagabe taty aoriana niova be mihitsy le anarany taloha izy manko hafa mihitsy ny anarany inona na tonga le iny samy niova aloha tsika izy dossier évoqué aloha ngamba ny amboarina hovaina ngamba le resaka fotrany sao de izy dossier évoqué to aloha hijanona any miala tsiny fa tsy izy iny fa hono Mr Sayda tononkirany no zava-dehibe fa saingy langoniny lay feokira ihany koa le izy mitendry ve zany Mr Sayda sa ny mitendry sarotra ny zesta hoe mitendry zany satria zany raha amiko ny atao hoe mpitendry de mila mahavoafy instrument maro aloha voalohany a sy hoe mety hoe nianatra manokana momba zany ohatra anahy zao na izao gitara zao no mba haiko kely zay tsy tena hoe nianarako tany anatina sekoly be mikasika an'izany ara fa teny amin'ny tamboho teny amin'ny tokotanina namana de reny mihitsy nefa tena mahay azy reny eny ambony tamboho reny nefa ny teo anatin'izay tsy noalaliniko hatramin'ny farany le hoe fitendrena fa nijanona be teo amin'le fitadiana ohatrany hoe mamorona feo any an-tsaina sy ny fanoratana de mety hoe ataoko amina akory-tsotra aloha de manantona ny pahay azy hoe ohatra zao ahoany ty le pahay azy tiako lazaina mety hoe mpitendry mihitsy izy mety hoe mpanamboatra feokira misy matianina koa izy ohatr'izay zany le fomba fiasa am'le izy alohan'ny idirantsika am'le fanontaniana manaraka de misy extrait anankiray eo clip ty clip ty a 6 sy ray alina ny olona nijery azy tany anaty YouTube film zany 19 000 zany en franc ary ty zanako vao telo taona fa in'le zanako ty atolotra ho an'le zanako fotsiny itsiko kely 208 000 izy hatreto 208 000 izy zany nanomboka tamin'ny 10 mars ka hatramin'izao tsika miteny le ray teo no mety 19 000 208 000 hatreto zany tsara hoe le information manala baraka tsika ke mandeha direct amin'ny TVM izy netsy tsy tiana elona ambany dia fa de hoe tiana elona ambany dia ka hoe antoks 200 makasitraka le fa tiry ty a telo taona le zanako de haintsy ty fa tena telo taona ve izy aloha zao telo taona amin'ny latsinainy telo taona amin'ny latsinainy izy amin'ny latsinainy zao fa hainy tiry ty andeha ho arahantsika Alefa Sayda Fazaho antsisarotiny na efa n'olo-ka fazenao fa ny fonao manatokony manome anao zay sahazanao mamarina ne fa zasakaiza midabivy miandry ny anjaratandivy miandry ny todianao hijery anao fa saingindrisy sy lazanao akory angamba masoko mijery mba mipitapitra miantso anao mangata maso anao azafa mba mitody kely fefatry ny elano naniry anao vetivety any na defa potipoty miazany afany de tsy ho sarotoroty ny am'zany na defa potipoty miazany afany de tsy ho sarotoroty ny am'zany raha to manaiky anao de oeto aty fa hosoloko vaovao be raha to manaiky anao de oeto aty fa hosoloko vaovao be fitiavana vaovao be fitiavana vaovao be ohatrany mahagaga anazy zanak'aza telo taona de zany niratiany ka satria hony raha tsy tiany le dadany hony le mamany de hosolony teneniny se zany zany mijery an'le clip teo ako misy taona ny clip a tena manahirana be mijery anazy
dia nefa misy fotoana ilay izy ohatran'ny hoe manan-karena zany ao anatiny tsy haiko ny eritreritry lova manana maso hafa ny fomba fijeran'ny lovany ireny. Zay ngamba le azo lazaina hoe misy samy manana ny style ny artiste. Ny ahy zao nitiavako an'le an'ny Sayda teo tena hoe eto Madagasikara ary tsisy ohatran'ny hoe zavatra amboamboariny. Misy Tour Eiffel. Mantsy zao ny sary efa afaka manao afaka atao arina ny Tour Eiffel sy New York na ohatr'izany. Fa le izy mifahatra amin'ny fiainana malagasy ny tena tiavako an'le zavatra ataony Sayda. Mety isy fiara-miasa ho ataontsika ihany zany any farany. Hono i Sayda, ao na fijeran'ny Sayda ny tontolon'ny zava-kanto amin'ny ankapobeny. Zava-kanto eo amin'ny lafiny hoe eto Madagasikara satria eto Antananarivo fotsiny. Ny hoe hira sa ny hira. Iresa be io mety hoe adihevitra tsy ho vita moa zany fa raha ny fijeriko anahy zay mametraka ny tenako hoe mpanakanto anisan'ny zandrany tena hoe taty ariana zany. Ny zava-kanto malagasy manana ny fivoarana. Misy ny fivoarana voafé, misy ny fivoarana mety tsy voafé. Fivoarana voafé moa zany mety hoe manaraka foana ny mitazona ny hoe kolotsaina ny zalahy dia misy lalana rana. Ny tsy voafé mety nareo mpiasa ny haino aman-jery mahafantatra an'izany hoe misy ny zavatra kely foana mety mihoatra hoe tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaim-piarahamonina ohatra na hoe tsy manaraka ny kalitao azo anaovana anazy hoe kanto. Anjarany tsirairay amintsika zany mieritreritra izany mahavoafé dia izany tsy mahavoafé fa raha ny amiko foana ny hafatra dia hoe tokony tsisy misaraka tsy natao hampisaraka ny mpanakanto malagasy zany fa tokony asiana ezaka irahana aminareo mpanao gazety mpanatotosa raha tsary hoe ahoana ny afahana mamerina zany hoe kanto zany amin'ny hoe miaraka daholo tsisy mifanenjika zany satria zava-misy zany misy mifanenjika amin'ny mpanao zava-kanto ohatra ny mpanao politika ihany ohatra ny mpiady atsena ihany fa zay zany zavatra mahagaga anahy dia zao ny ray W Sayda sy Finaingo fa ny ray tena ao anatin'ny tena feno fahendrena tanteraka ao anatin'ny tena filozofika tanteraka mihitsy zavatra rehetra tenena fa ny anankiray tsy toizako fa dia fa Finaingo sy Sayda koa zany mety tsy ny ray W Sayda mety le tary aloha be fa Finaingo mety tary arina le mitoraka mampianatra amin'ny laky re mandainga andray mandainga andray eny ary dia misaotra tsika rehetra miteny le olona ery tapao amin'izay eny ary efa dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'iny misaotra anareo mirahalahy nanaiky ho vahiny ny Midi Ma'nifik dia izahay mbola eto foana raha misy vaovao indray aza misalasala manatona anay zay koa raha mila anareo tsy hisalasala mihitsy zay anatona anareo andondona anareo dia misaotra misy Sayda sy misy Elova misaotra anareo nanasaka